Faly tafahona aminao indray izay ao anatin'izao fandaharana izao. Amin'ity andro famarana an'ity isika dia hiresaka mahakasika ny herisetra izay mety hitranga any am-piangonana. Maro dia maro amintsika tokoa mantsy any mandeha makany am-piangonana mba hanovo aim-panahy sy deran'Andriamanitra. Mety hisy trangana herisetra avy any am-piangonana ary ahoana no mety ho fiseho an'izany? I Volasoa Andrianomananandria no mampafantatra antsika bebe kokoa mahakasika izay. Manara-finaritra ary tompoko. Fifaliana hatrany moa no andorana ny arahaba antsika tsirairay avy. Rahabaina isika tonga amin'ity takariva farany ao anatin'izao resaka ady amin'ny herisetra izao ity. Androany indray isika dia hiresaka ny amin'ny fiangonana. Ny fiangonana dia ilay toeram-pialofana azo antoka. Dia fanontaniana mipetraka hoe tonga hatrany am-piangonana ihany koa nga ny herisetra? Azo heverina ve hoe any amin'ny fiangonana ihany koa dia misy herisetra? Dia izay indrindra no horesahantsika amin'ity hariva ity. Fa ny fiangonana tokoa ange ilay toerana izay andehanana rehefa mitady fitoniana, toerana andehanana rehefa mitady faherezana, tady hoe fampaherezana ary rehefa ketraka amin'ny fiainana, toerana izay eritreretina sy maharesy lahatra ny maro fa hoe ahitana fialofana. Dia azo heverina ve hoe any amin'ny fiangonana ihany koa dia misy ny herisetra? Misy ihany araka ny vaovao sy izay hitantsika eny mpitarika mety hoe mampiatra herisetra amin'ireo izay mpino ao amin'ny fiangonana. Ary araka ny vaovao ihany koa dia misy ireny mpitondra fivavahana ireny izay manao fanararaotana amin'ny mpivavaka ao amin'ny fiangonana izay tarihany. Dia misy amin'izy ireny ny herisetra ara-petsepo. Misy ihany koa ary teny amin'ny vaovao fa herisetra ara-pananahana ary misy ilay tena hoe ahatsapahan'ny olona mihitsy fanararaotana ao anatin'izy ireny. Fa ny fiangonantsika mety tsy ho amin'izany. Mety tsy ilay hoe manararaotra ka maka na hoe manao izay azahoana ny vola na ny fananany mpivavaka dia mba azahoana an'izany ho an'ny tena, fa mety eo amin'ny lafin'ny fitondranana itsika, mety eo amin'ny resaka ara-petsepo ary indrindrandrindra moa eo amin'ny fiandrasana an'ireto mpino izay natao ondry andrasana ka ho lasa kitoto. Dia mety ho amin'izay ny endriny isehon'ny herisetra bebe kokoa aty amin'ny fiangonantsika. Dia lasa mahatsiaro tsy fahafenoana na hoe fanararaotana ny mpino ao anatin'izany. Ny mpitarika indray na mpitondra fivavahana mety tsy hahatsiaro an'izy, mety tsy hanao fanahiniana ihany koa kanefa noho ny tsy fitandremany dia lasa hisy an'izany endrika hoe herisetra eo amin'ny fiangonana izany. Dia izao hoe raha ratsy fahana ange ny mpino dia hahatsiaro noana dia hahatsiaro herisetra ary raha tsy zarizary ny fiandrasana azy, ny sakafom-panahy atolotra azy dia hahatsiaro tsy fahafenoana izy. Dia toa ho tahaka an'ireny araraotina ireny ary eo amin'ny fitondrana ihany koa. Eny fa na tsy amin'ny herisetra, misy koa ny amin'ny araka-herisetra ny fifandraisana. Dia rehefa izay dia mety hanoto ny ondry entina dia lasa izay fifamaliana izay no ampisy herisetra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ka andeha hitandriny. Andeha isika tsirairay avy mba hikatsaka ny tsy hisian'izany herisetra izany fa ampitoetra ny maha toeram-pialofana azo antoka ny fiangonana amin'ny mahatoerana fandraisana fankahirezana, ahitana fitoniana ary indrindra moa hikatsahana ny tavan'Andriamanitra ny fiangonana dia ampitsahatra an'izany herisetra izany. Ka mba raha hoe tahaka ny ova ny zavatra rehetra hoe hatrany amin'ny fiangonana ny tonga ny herisetra dia isika kosa amerina amin'ilany ny ampitsahatra an'izany herisetra izany ka ho azo antoka indray ny fiangonana. Tsy hisy herisetra ary tsy hisy an'izay ahatsapa fanararaotana na tsy fahafenoana na ho tahaka ny ondry miaga any amin'izany fiangonana izany. Mbola hanampy an'izay fanazavana mahakasika ny herisetra mety hitranga any am-piangonana ity vahintsika manaraka ity. Koa mbola manasa anao manaraka izany hatramin'ny farany. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny olona ny herisetra miatra sy atao aminy. Ratsy hatrany ny vokatr'izany.
antso mikasika ny tsy anaovana herisetra sy ny hetsika tokony atao manoloana zany no andeha ho arahantsika ao anatin'ity fanadihadinina foy ity. Fanadihadina ho tanterahana tany Morondava, faritra Menabe. Andeha ho arahantsika ary ny fanehoan-kevitra. Raha misy sehatra herisetra atao amin'ny ankizy no jerena fa tsy zay ihany koa moa zany ny herisetra misy fa sy maro fa ny ankizy no anontanianareo dia mamela ianareo tsy hipetraka fotsiny amin'ny maha manam-pahefana fa amin'ny mahampanabe indrindra ihany koa satria mpampianatra ny tenako zany. Ny zavatra hitako zany a sy tsapako eto amin'izao fotoana izao aloha dia ny ankizy mbola vao kely izy dia fahitana azy tsy ampy ilay fandraisana an-tanana ataon'ny ray aman-dreny noho ny asa mandraharaha zay ataony. Eny fa na dia ilay ataon'ny vehivavy ao anatin'ny tokantranony aza na mpikarakara tokantrano ilay vehivavy dia ohatrany manahirana azy zay mandray an-tanana ny zanany zay satria maro le asa ataony ao anatiny ao. No raha teo koa ny tontolo manodidina antsika mihitsy, ny tontolo manodidina mihitsy izay no ohatrany taiza ny na ny olombebe na ihany koa ny ankizy. Raha ny ety amin'ny faritra zany atao amin'ny Menabe sy ny eto Morondava, isaky ny fokotany hita sy mipetraka, ny ankizy dia tsy milalao ao anatin'ny tokotaniny fa milalao anatin'le fiarahamonina ray manontolo. Tsy voara-maso araka zany lazaiko zany mihitsy ilay zaza. Dia ao anatin'izay sehatra izay ary raha vao misy zavatra mandalo ao anatin'ilay tokantrano dia ohatrany manelingelina an'ilay ray aman-dreny ilay ankizy. Na eny an-dalambe ary dia mandeha miantsena le ray matoa na misy diany aty amin'ny tanàna aty misy zavatra karakaray dia ohatrany misy zavatra manorosory an'le olona foana ao anatin'ny tenany. Dia any tia miantraika amin'le zaza avy hatrany, le zaza entiny iny ohatra ataony aty amin'ny ilany aty amin'ny arabe fa izy ohatra zay fotsiny zavatra mitranga dia tonga dia sotomina mafy be le zaza no sady misy opa ihany koa arahina opa mihitsy zavatra mitranga. Ohatrany menatra ny fiarahamonina izy hoe ny zanako tsy hendry, tsy manaraka ny zavatra tokony holazaiko azy. Ka eo amin'ny fitaizanan'le zaza mihitsy zany eo amin'ilay antsointsika hoe fitiavana no tsy ampy mbola kely dia fa ohatrany trivotrivotra mahazo amin'le zaza zany. Ary io tsy eto ihany fa isika malagasy amin'ny ankapobeny ohatrany vitsy mihitsy ny tena maha mitana an'le zaza ary mampita fitiavana foana hatrany hatrany amin'le zaza. Raha herisetra atao amin'ny ankizy moa zany dia maro zany eto amin'ny faritra Menabe zay miseho amin'ny endrika isan-karazany. Misy ny herisetra ara-batana, ara-tsaina, ara-pananana indrindra zany tena betsaka. Eo ihany koa moa zany ny ara-ekônomika zay tsy mandry fandozana ny zanaka ao anatin'ny tokantrano. Fa ny akamaroany zany zay tonga eto aminay dia le ny ankizy miasa avy any lavitra zay ampijalian'ny mpampiasa anazy zay zany ny anankiray dia ny faharoa dia ny fanolanana. Zay zany tena herisetra zay atao amin'ny ankizy dia maro mihitsy ny tonga atao amin'ny faritra Menabe. Fanolanana moa tatoato zay dia tena ambony dia ambony ny tany. Tsy voatery eto amin'ny distrikany Morondava fa ny distrika satria moa distrika 5 no mandrakotra ny faritra Menabe dia voavetivety zao zahay nisy tany amin'ny distrikany Miandry Vazo zay ankizy 12 taona izay tratran'ny fanolana zay mbola any amin'ny hôpitaly izy hatramin'izao fotoana resantsika zao avy any Isalo dia tratran'ny fanolanana avy any zany ny ray aman-dreny dia hita hoe vao mafy satria nanao hémorragie be le ankizy be dia be zany. Raha ohatra hoe fanolanana atao amin'ny ankizy zany izahay angambany raha amin'ny faritra tena mahita any amin'ny manodidididina ny 20 any ao anatin'ny volana ny fanolanana atao amin'ny ankizy. Ho an'izay tonga atao aminay ihany zay zavatra teneniko zay amin'ireo distrika 5 mandrakotra ny faritra Menabe. Misy ara ny herisetra atao amin'ny ankizy tena nisy nanapahana tanany ankizy mihitsy tato amin'ny faritra zay tsy ekena mihitsy zany le izy satria ao anatiny ao
tena tsy fanajanany mahaolona ato anatin'ny telefônina koa ato mbola misy sary ty tanany ty mihitsy no miala tanteraka nanaovana an'izay herisetra zay amin'le hoe fanenjekandrehana zay tsy maropototra zany natao amin'le ankizy tsy ampytaona de tena hoe zavatra mampalahelo tena mampalahelo mihitsy de eto moa zany zay efa mahazo fitenenay de manararoatra zany miantso ny tompona andraikitra mahefa rehetra zany mba hijery ny zavatra tena hoe ataontsika hoe tena mahonena be ohatran'izany satria miantoka ny hoaviny ankizy ray manontolo zany hoe tsy misy tanana anankiray zay nefa nanana tanana ara-dalàna izy de noho ny kakasiparany olona zany de lasa tsy manana an'izay tanana zay hafatra zany avy amin'ny ONG Equipa de France zany dia manentana zany antsika ray aman-dreny aloha voalohany indrindra mba hiaro an'ireo zanakitsika ireo satria isika ray aman-dreny zany no tompona andraikitra voalohany amin'ny zanakitsika zany manaraka an'izay ihany koa zany manentana antsika ankizy zany mba hahay hiaro tena zany manoloana an'izay herisetra zay ary mba hametsaka zany sy handala an'izay fitoviana zay eo amin'ny mahalay zany sy amin'ny mahavavy zany satria izay matetika zany no isehoan'izay tsangany herisetra zay mieritreritra zany fa tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy zany de miseho izay violence basée sur les genres zay ka manentana antsika iabiaby zany na zaza zay na olobe zany mba hametsaka an'izay fitoviana zay eo amin'ny mahalay zany sy amin'ny mahavavy zay isogana betsaka ny tetikasa USAID Health Policy Plus nanampy tamin'ny fanatanterahana ity fanadihadiana natao tany Morondava ity mbola manantena ny araka aminao zay amin'ny fotoana manaraka koa mametraka ny mandrapitafy fa veloma tompoko manakambara amintsika ny soratra masina mahakasika ireny herisetra mety hitranga eny anivon'ny toeram-pivavahana ireny ka ivolasoandrianomanina indray no ampianatra antsika mahakasika izany mba azotsika mandray fitahiana sy fahasoavana eny anivon'ireny toerana ireny eo amin'izay resaka hoe herisetra to lasa hita any am-piangonana zay de isika tsirairay avy raha resy lahatra ny ampitsahatra an'izany de izao ny torohevitra tsara indrindra izay atolotra antsika tsirairay avy voalohany aloha tamin'ny Jesosy tonga tety an-tany tety de ny voalaza ny soratra masina rehefa mandeha Jesosy na hitondra fampianarana ho an'ny fiangonana de tafangona maro ny olona ary miazakazaka sy mifanaretsaka mihitsy ka mameno toerana izay misy an' Jesosy ohatra zany zao afaka ho hitantsika ny ao Marka toko 2 de ny andininy voalohany sy ny 2 ny Marka toko 2 andininy voalohany sy 2 zao de ohatra anankiray fa no niditra tao Kapernaum indray izy de rehefa afaka andro vitsivitsy de rehefa tao an-trano izy de tafangona ny maro ka tsy nisy ny toerana intsony na de teny anoloan'ny varavarana azy ary izy nitorony teny taminy rehefa nampianatra Jesosy taloha rehefa tamin'i Jesosy tety an-tany tety de mifanaretsaka mihitsy ny olona ary miazakazaka mameno toerana tafangona ny maro ary tsisy toerana intsony fa ny mampalahelo amin'izao fotoana izao to tsy miazakazaka intsony ny olona mamonjy ny toeram-pivavahana to tsy mifanaretsaka intsony ny olona satria nahoana satria ve tsy hitany ao Jesosy tamin'i Jesosy tety an-tany de hoe rehefa tao an-trano izy na tazan'ny olona izy de avy ny olona fa amin'izao ve tsy hita ao intsony Jesosy ka ny torohevitra voalohany raha tiantsika hiaina ampifaliana ao amin'ny fiangonana ahatsiaro fialofana ny tsirairay avy de aoka mba ho hita ao Jesosy fa Jesosy marina no ilay mpiandry tsara Jesosy ilay tsara alain-taga Jesosy ilay mahay miandry ny ony rehetra de raha mahatsapa mahatsiaro mahita ny Jesosy ao amin'ny fiangonana ny tsirairay avy de tsisy an'izay tsy azakazaka aka fialofana ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ka
mba hahafahantsika tsirairay avy maka tahaka an' jesosy dia ilay modely tsara indrindra ilay mpiandro tsara indrindra dia andeha anao tahaka azy mihitsy. Jesosy tamin'ny mbola kely dia nitombo saina sy tena ka nandroso tia tamin'Andriamanitra sy ny olona ary mandra-pahalehibe ny mandra-anatanterahany an'ny andraikiny tetỳ an-tany niraka nampanaovina azy dia nitombo ary nandroso tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra, nandroso tamin'ny fitiavana ny hafa hatrany ihany koa ka zasenao ihany koa andeha anao tahaka an' Jesosy. Ary eo amin'ny fitondrana ny mpiara-mivavaka dia mba ho tahaka an'izany koa ny tanjona dia mba hitombon'ny tsirairay avy dia tsy ny eo amin'ny hoe ananana fiarovana ihany zany fa ny mba anana fitombono eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ihany koa. Zany hoe tsy ny fiarovana ny zanaka dia ireo zanakara-panahy zany ihany no hokatsahan'ny mpitarika ohatra fa ny mba hitombony ihany koa eo amin'ny lafiny ara-petsepo, eo amin'ny lafiny ara-panahy moa indrindraindrindra, eo amin'ny lafiny ara-tsaina ary hiaro azy amin'ny lafiny ara-pananahana ihany koa satria dia ny mampalahelo fa any amin'izao tontolo izao dia ahitana an'izany herisetra ara-pananahana izany any amin'ny fiangonana izay toerana tokony ho fialofana azo antoka ho an'izay rehetra matahotra an'Andriamanitra. Ka rehefa tsy ny fanapara-pahefana na hoe fifehezana tafahoatra loatra zany no ampanjakana ao amin'ny fiangonana eo anivon'ny fiangonantsika dia tsy ahatsiaro herisetra ny tsirairay avy. Ary indraindray moa izy ireny tsy nina atao kanefa ny tsirairay avy dia hikatsaka ampitoetra fiadanana ary tsy anisy herisetra fa ampiaina kosa fanantenana ahatsapan'ny tsirairay avy hoe toerana ahitana famonjena ny fiangonana dia mba ho fanovozan-kery marina, mba ho fitadiavana ny tavan'Andriamanitra ka ahitana fitahiana marina ny fandehanana any am-piangonana. Ny torohevitra ho antsika mpitondra fivavahana, ho antsika mpitarika dia hoe isan'andro sika manoloana an'ireo entintsika, ireo ondry tandremantsika, ireo zanakitsika ara-panahy ireo dia maneho an'Andriamanitra. Tokony ho hitan'izy ireo etỳ amintsika fa isika dia maneho an'Andriamanitra ary isika dia olona miady ny mba hananan'izy ireo famonjena dia tokony ho tsapan'ireo izay tarihintsika tahaka izay natsapan'ireo ny tarihan'i Jesosy, tahaka izay hatsapan'ireo rehetra izay niazakazaka rehefa nahitan'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany taloha ary ahatsapany rehetra amin'ny alalantsika fa Andriamanitra tokoa no manome ny faherezana sy ny fankaherezana ary ny fitahiana ilaina amin'izao fiainan'izao. Ka ao anatin'izany zany dia mba ohatra tsara tahaka ny Kristy ihany koa isika mpitarika ary ohatra fakatahaka manoloana an'ireo mpino izay tarihantsika ireo. Ny ahatongavan'izany ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika dia ny fivokisantsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro ka hafantarantsika izay tian'Andriamanitra ho ampitaina. Ataontsika ao anaty koa marina moa tsy manana izay hoentina kanefa hanome raha ohatra ka tsy maka dia eo amin'Andriamanitra no hikatsahantsika ny fahalalana, ny fahendrena mba hahafahantsika mitondra an'ireo ondry na ny rahan'Andriamanitra ho andrasantsika ireo. Ka tahaka an'ireny ray aman-drenireny izay manana fifampitondrana ho famonjena amin'ny zanany dia ho tahaka izany ihany koa no fifampitondrantsika mpitondra fivavahana amin'ireo zanaka dia ny zanakara-panahy na hoe ireo mpino izay tarihintsika ao amin'ny fiangonana. Ka ho tahaka an'Andriamanitra isika dia ho lahay hiaino mba hay hafantatra amin'izay tsapan'ny mpivavaka, hay hamantatra ny fihetsem-po ka hiaino ny fitarainany, hiaino ny etaetany tahaka an'Andriamanitra miaino ny fangatantsika isan'andro ary hamaly an'izany ampitiavana, ampiaina fitoniana ao amin'ny fiangonana fa tsy hitratrevatreva sanatria na hametraka ny maha hoe mpitarika dia ianao no mametraka an'izay heverinao fa mety araka ny eritreritrao na mampiatra herisetra na mampiatra fahavinirana na fahatezerana na fahasiahana fa ho mpitondra fivavahana, mpiandry tsara mora tahaka ny Kristy dia mba hay hankasitraka, hay hanaiky izay mahakasika an'ireo mpino entintsika isika. Ny mpino mantsy manoloana an'izay dia misy ihany koa ny torohevitra indrindra moa ny soratra masina mihitsy no mametrapetraka tsara ny mahakasika an'izany ao amin'ny Hebreo 7:7-7 andeha jerentsika indray izao ny Hebreo 7:7-7 dia manao hoe manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoahana mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy ahasoanareo izany dia isika mpino kosa
ao anatin'izany mba hahatonga tsisy ny fisetona, mba hahatonga ny mpitondra fivavahana anatanteraka ny andraikiny amin'ny fitandremana antsika amin'ny fifaliana ahasoa antsika, fa ny mifanohatra amin'izay tsy ahasoa antsika dia isika anaiky ny mpitondra antsika, anaja ny mpitondra antsika, ary anaiky hoe izy no notendren'Andriamanitra eo dia hotarihiny amin'ny fahendrena isika dia isika anaiky anaraka an'izany. Dia aza tonina nefa fafity mifamaly izy io, ka na ny mpitarika na ny hoentina dia samy anaiky ao anatin'izany. Ary mba hisorohana ny hoe hisian'ny herisetra ao amin'ny fiangonana dia izao no lazain'ny Romanina 12:1-9 Romanina 12:1-9 misy ny fahendrena manokana izay napetrак'Andriamanitra eo amin'ny fifampitondran'ny fiangonana dia hoe satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika, dia raha faminaniana izany dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka mba tena hoe ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana, hoe mba tena amin'izay mifanandrify amin'ny avy ahatonga an'izany fifaliana, fiadanana, famonjena iainana ao amin'ny fiangonana izany. Ka amin'ny mafitiavana an'Andriamanitra dia andeha volena eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ihany koa ny fitiavana, ka na mpitondra fivavahana na ny mpino izay tarihina dia samy ana-pitiavana tahaka an'Andriamanitra, samy aneho fitiavana tahaka ny fanehoan'Andriamanitra fitiavana, ary rehefa fihetseham-po dia aneho an'izany ampahendrena tahaka izay ataon'Andriamanitra amintsika amin'ny fifandraisany amintsika izany. Ny soratra masina dia milaza amintsika mazava tsara ao amin'ny Romanina 12:20 ihany fa ny andininy 10. Romanina 12:20 dia ny andininy 10 miantso antsika mba hoe mifankatiava araka ny fankatiavan'ny mpiralahy, ary mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra dia antso manokana ho azy manao izany androany. Tiantsika ve tsy hisy endriky ny herisetra ny fiangonana? Tiantsika ve hoe amin'ny mahatoeram-pialofana ny fiangonana dia tena izany tokoa no ao? Andeha hifampitondra amin'ny fifanomezam-boninahitra, andeha mba samy hanetry tena ka izay mampisondrotra ny rahalahy fa tsy ny tena no katsahana. Izao no lazain'ny Jaona 7:7 dia mba irina anana an'izany ny tsirairay avy ka iaina an'izany ao amin'ny fiangonana ao. Jaona 7:7 hoe izy tsy maintsy mitombo fa za kosa tsy maintsy mihena, dia mba ho tahaka an'izany ny fihetseham-pon'ny tsirairay avy ao amin'ny fiangonana dia hitsahatra ny herisetra ary tsy hisy an'izany endrika fanararaotana izany. Ny Romanina moa 7:20 dia ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 4:20 dia andeha hanatsongatsongarantsika teny ho raisintsika ho fanapahan-kevitra araka izay lazain'ny soratra masina anatanterantsika an'izany hoe ny tempolin'Andriamanitra dia toeram-pialofana azo antoka izany. Dia izao no lazain'ny Romanina 7:20 ka hatramin'ny 4:20 hoe ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika, fa efa ho lasa ny alina, efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka ritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fehidin'ny mazava, aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro. Ary andininy 4:20 fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Andeha Kristy ihany no hotafitsika mba tsy ahatanterahantsika n'izany hoe etraketraka ho lasa herisetra ao amin'ny fiangonana izany. Kristy ilay nanome hafatra. Jaona 7:5-7:30 Kristy ilay namatrapatratra tsara tamintsika fa hoe ao amin'ny Jaona 7:5-7:30 hoe izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ka manara-dian'i Kristy isika, mpianatra Kristy isika, andeha ny fifankatiavana no ampiainana ao amin'ny fiangonana. Dia araka izay lazain'ny Jaona 1:4-7:7 Jaona 1:4-7 manao hery malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tiany naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra, fa izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ka mahafantatra an'Andriamanitra sasenao, mahafantatra ny manatona an'Andriamanitra sasenao, makany amin'ny tempolin'Andriamanitra sasenao, andeha
hovolena fitiavana ny fiainantsika dia ny fifandraisantsika ka nampitarika nampino entina dia samy ity tahaka an'Andriamanitra dia hiverina amin'ny maha toeram-pialofana azo antoka, toerana izay ahitana ny famonjena marina, samby fiara hitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay marina ny fiangonana ka tsy ahitana endrika, tsy ahitana soritra na herisetra na fanararaotana. Dia mba hibanjina ny Kristy hatrany zasenao ary tsy hampiala ny fijerintsika aminy ka anaiky ho tarihany satria izy ilay tena fitiavana, izy ilay mpiandry tsara indrindra ary izy ilay mampanantena antsika isanandro fa raha mandray azy ka manaiky ny anjakany eo amin'ny fiainantsika dia hiaina fiadanana ary tsy hisy herisetra. Ka raha dia amin'ny fiangonana ary manirintsika an'izany ihany koa dia andeha handray an'i Kristy isanandro isika fa ny fampanantena ihany mantsy matoky fa hoy izy ao amin'ny asany apôstôly toko 1:15 hoy Kristy ao amin'ny asany apôstôly toko 1:15 hoe ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Dia haitsika ny toy ny fahovavolombelona isika na ao an-tanàna na any ivelany na ao am-piangonana na aiza n'aiza ka matoky fa ahazo hery isika ao amin'ny Kristy amin'ny latsahan'ny fanahy masina amintsika tsirairay avy. Fanirinao ary ve ny aina amin'ny fiadanana ka na any amin'ny fiangonana ary dia ahatsiaro an'izany isanandro raha hikatsaka famonjena sy fiadanam-po tokoa no aleany amin'izao fiainana sahatry izao dia ahita an'izany tokoa ahazo hery ianao amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminao ary raiso Kristy, hitafio Kristy dia izy no hampanjaka an'izany ao anatinao. Andeha hoentintsika mivavaka izany ary angatahantsika amin'Andriamanitra ny mba hitafitsika ny Kristy marina ka hiainantsika amin'ny fiadanana, ampiainantsika fiadanana any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Rainay tsara indrindra masina izay any an-danitro, ianao an-trano no isaoranay sy anandratanay ny voninahitra ao mandrakizay satria tena tianay ianao. Mety hoe mampisalasala ny sainay hoe hatrany amin'ny tempolinao ve dia misy herisetra kanefa mety miseho izany. Ankehitriny maniry izahay mba handray an'i Kristy ka hanjaka ao am-pony tsirairay avy ka nampitondra fivavahana izahay na ny mpino izay mandrafitra ny fiangonana dia mba samy hiaina fitiavana ka ahatonga ny fiangonanao ho toeram-pialofana azo antoka, ahitana famonjena, andraisana ny fitahiana ary hanomana anay, andehananay ho any amin'ny fiainana mandrakizay marina. Dia mitoera ty anatinay tsirairay avy Kristy io ary anjakao ny fonay ary ny fiadanam-po avy aminao any no anananay tsirairay avy. Misaotra indrindra raha eo fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Dia izay no fiarahantsika tanatin'ny herinandro. Mino izahay fa nandray lesona maro ianao ary mino ihany koa fa nandray fanapahan-kevitra ianao dia niaina fiadanana tsy misy herisetra ka na aiza n'aiza toerana mety hisy ianao dia tsy hampiainan'izany ianao, tsy ho avy aminao no isian'izany kanefa koa ianao ahatsiaro fiadanana ny amin'ny avy amin'ireo rehetra fanerasera aminao. Mirary ny fitahian'Andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao hatrany ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Ankafaly indray